vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay mbola mihaino aho ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina no maso mba isaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fifenana lehibe indray lasana babalana ny anona amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe ny tena komiona aminao eto androany. Mirabanao manokana tonga sondray eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana izay rahanao fandarana andramoka izao. Ny ankiradio ny mpikambana tanatin'ny groupe izay maharesy dia nifiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy. Matoky sy mino fa ny fampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Androany rehefa tonga miaraka aminao dia tena aminao tsika sendasenda koa natokavana eto mba tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharitatra amin'ny farany dia samia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Mino azy rehetra aloha tsika hivavaka mendrika ty fotoana ity ampilatanan'Andriamanitra ka andao ho ampandrosotsika ny anabavintsika nambinina izay tondratsika anatin'ny vavaka fanombohana dia aveo tsika hizaratsodrano dia hanomboka ny fandarana. Jesosy ranabavy nambinina anao fitenenana. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tsirairay avy dia tahin Jesosy pasteur Menakava dia tahin Jesosy ihany koa antsika rehetra dia hiary vavaka ary tsika. Metraka amin'ny fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra. Mbola misaotra anao indray izay ry Jehovah Andriamanitra, mbola misaotra anao izay ny amin'ny fitondrana sy ny amin'ny fitantananao ny fiainana sy ny tontolo andronay. Misaotra anao izay ny amin'ny zavatra rehetra ary ny amin'ny fahatsarana izay nomenao anay androany. No tahinao izay raha nivoaka sy niditra ny trano tsy nisy loza nahakasika anay dia isaoranay feno sy ankasitrahanay ny anaranao. Misaotra ny amin'ny fanainao masina izay nomenao ihany koa tamin'ny tontolo andro androany. Apetraka eo am-pelatananao izao fotoana izay iarahanay hianatra ny teninao sy handinika ny teninao izao. Ny fanainao masina ny hiasa aminay tsirairay avy ary hisy fanatrehanao, hisy fampianarana avy amin'ny fanainao masina ary ihany koa ny fanainao masina dia hanokatra ny sainay sy ny fonay ahazo tsara ny teny izay hoentinao sy ampianarina. Ianao ihany koa dia nametraka ny teninao ao am-bavan'ireo solombavanao izay ho ampiasainao entinao entindray androany. Ankasitrahana sy isaorana fiainanao izany rehetrarehetra izany. Ny teny izay ho alokan'ny vavan'izy ireo, ny toriteny, ny fampianarana, ny vavaka, izay rehetra hanovozana hery, hanovozana fahalalana eto Jehovah Andriamanitra dia tena hoe samy fanainao masina izany. Ampianaro izahay hankasitraka sy hahaniko ary hisotra mandrakariva ny amin'ny teninao satria ny teninao dia masina sy mamy ary ny teninao dia mampianatra anay, mitondra anay amin'ny fahatsarana, mitondra anay amin'ny fiainana ary ihany koa mampianatra anay hihetry tena mandrakariva. Aoka ny fanainao masina hanokatra ny fonay sy ny sainay ary ihany koa ampiten'ny vavan'ny mpanomponao izay ampiasainao eo Jehovah Andriamanitra mba ho teny velona, ho teny mahery ary tena hoe hamovo be izany teninao izany ary hiapaka amin'ny olona tsirairay avy izay tonga manaraka an'izao fampianarana izao
ary ihany koa ho an'ireo olona izay hiaino an'izany fampianarana izany amin'izao fotoana izao. Tena hoe ampianatra anay indray ny teninao, hitondra fahavelomana amin'ny ara-panahinay ary hitondra fanasitranana ihany koa amin'ny nofinay ny teninao, ary ho sakafo mahavelona sy ho fihinanay izany teninao izany. Dia misaotra indrindra Jesosy hoe misaotra ny amin'ny fanahy masonao, misaotra satria ianao no mbola nahavelona anay ka nahatratrara anay sy mbola ahafahanay mihaino indray ny fampianarana androany. Dia isaorana sy ideraina mandrakariva ny anaranao. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranam-pahavinambina tao anatin'izay vavaka mamy be izay metinao izay. Dia Andriamanitra manakireo mpahasoavina ane amaly fitianao dia mitombozy sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranam-pahavinambina. Alleluia. Sary nitsodrano amin'izao fotoana izao nitsodrano raisitsika anao dia bokin'ny Deutéronomia. Bokin'ny Deutéronomia toko faha 1 andininy faha 13 ka hatramin'ny faha 14. Deutéronomia toko faha 1 andininy faha 13 sy faha 14 nitsodrantsika androany. Alleluia. Aminaran'i Jesosy mivaky toy izao: araheno tsara ny didiko izay andidiko anareo anio ianareo ka ho tian'i Jehovah Andriamanitra reo sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. Dia alatsaka eo amin'ny taninao ny orana amin'ny fotoany, dia ny loha orana sy ny fara orana mba hanangoranao ny varinao sy ny ranom-bolokao ary ny dilo ilonao. Ary ampaniriko ny ahitra, ary ampahiriko ahitra ny sahanao ho an'ny bibisomponao ary hihinan-kanina ianao ka ho voky. Halleluia. Amen. Zany hoe zany fahasoavana be hiditra amin'ny fiainanao zany ange dia miankina amin'ny zavatra anankiray raha iaino tsara ny didiko ianao izy ka hitandrina izany ka ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao sy hanompo azy amin'ny fonao sy ny sainao sy ny fanahinao rehetra. Dia zany no miandry anao, tsy loza no miandry anao, tsy fandringanana no miandry anao, fa zany fitahian'Andriamanitra zany. Ka dia hotanteraka amintsika rehetrarehetra ne zany. Za mino fa olona tonga eto ianao androany mavita afoy fotoana fitoromaso, dia za matoky sy mino fa olona vonona akatoa, vonona iaino ny didin'Andriamanitra sy akatoana izany. Koa dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Alleluia. Raha izy anjodrano zany raha tojo ao Allemagne ao, Tongasoa, Rosemina France, Tsiriambaramela France, Kekerandrena Solo, Madagasikara, Marinatana, Canada, Nianamainso, Italie, Nasimi, Mami, Koweity, Itotonelina France, Mampionina France, Artisanat de Madagasikara, France, Mirarandre Malala, Allemagne, Andrina Suzelle, Suisse, Marie Hortensine, Koweity, Asana Apostole Madagasikara, Razana Monique, Dubai, Angelina Rodriguez, Arabie Saoudite, Razana Sylvie, Koweity, Kadaka Malala, France, Itotonelina, France, Azaska Patici, France, Nourmalala Sery, Madagasikara, Teresa Albenza, France, Tongasoa daholo Azaska Patici, France, Someva, France. Antsika irary soan'ny ranavavitsika Someva sa Thierry Berthelot. Halleluia. Fa rehefa dia vita soamantsara androany ny mariazy ara-panjakana an'izy ireo. Halleluia. Ny fisoratam-panambadiana ara-panjakana an'izy ireo dia natao androany. Halleluia. Fantatsika moa fa tamin'ny volana Desambra izy ireo dia efa nitsofon-drano teto ny mariazin'izy ireo. Maro nareo ny tonga tamin'izany. Halleluia. Antsika moa dia mila manara-dalàna amin'ny tany sy ny lanitra. Antsika dia mila rehefa mivady dia mila manao voady eo anatren'Andriamanitra eo anoloan'ny tany sy ny lanitra. Eo anoloan'ny lanitra efa vita tamin'ny Desambra, efa mpivady izy ireo, efa voatsodrano. Halleluia. Dia androany vita ny teo anatrehan'ny tany ny ara-panjakana tany amin'ny mairie. Ka raha sitraka ao dia andaontsika irary soa. Halleluia. Andaontsika mba irary soa mariazy ino moa zany irary anao firariatsoa an'izy mivady. Dia raha Thierry Berthelot sy ranavavitsika Someva satria zava-dehibe tokoa zany. Zava-dehibe tokoa zany ary misaotra anareo zahay ihany koa satria
dia sady manome voninahitra an'Andriamanitra nareo mifantanterahana an'izany no ihany koa ino moa zany manome lanja ihany koa no mampanompon'Andriamanitra anareo ary dia miaro ny mpitarika anareo tsy ho voahenjika ihany koa hoe olona tsy manara-dalàna fa tsika dia manara-dalàna. Vita soamantsara zany ny mariazy androany ny ara-panjakana efa vita tamin'ny Desambra ny taonatrin'Andriamanitra ny fitsofandrano dia ireo mariazy nareo dia ho tahian'Andriamanitra trany ny fiainanareo. Ny tsodrano narefako taminareo moa efa nisy tsodrano narefako tany androany dia nampiako kely an'ilay teny filozofa anankiray zay dia zao le teny manao hoe ny tena tsara ozy izy ny mpifankatia dia tsy hoe mifampijery fotsy tsy vita mifampijerena fifankatiavana fa ny mpifankatia ozy izy dia manomboka eto dia miara mijery amin'ny lalana anankiray zany hoe miara mitovy fijery mitovy vision mitovy tanjona dia ny zavatra mahafinaritra moa dia efa ao amin'i Jesosy nareo mino ampatanjona iray ny tanjonareo zao dia ny lanitra. Aleloia. Dia fanahy masin'Andriamanitra ny toetra anatin'ny tokantranonareo anapaka ao anatin'ny tokantranonareo ny Jesosy dia atovy lohalarina Jehovahandriamanitra dia misaoran'Andriamanitra fa tsisy tsara ohatran'izany hoe mpivady miara-mivavaka izany fa tena tsy azony devoly atao ninonina izany. Aleloia. Dia zay samita iny tompo mbola misaotranareo amin'ny firaritsoan'izy ireo citation ny Antoine Saint-Exupéry le teneniko teo manao hoe aimer ozy izy ce n'est pas de se regarder l'un l'autre mais se regarder ensemble dans la même direction. Alléluia. Dia jama toko sy mino fa dia mba hanao an'izany ianareo tsy mba hitany fampijerijery fotsy fa même direction amin'izay zao ny tanjona ray vision ray ho any an-danitra tsika. Alléluia. Androso amin'ny ara-panahy foana efa tsy misy tsony mahaviny efa manambady nareo ao nareo. Alléluia. Dia ho tahin'ny tompo tahin'i Jesosy ihany koa Jesosy mpandresy Madagasikara nolo malalasehany Madagasikara efa nyteneniko teo maneho tansina Koety irena amerinaina France Erikaraky France marina tiana Canada na ia na ora tahin'ny tompo fiadanana aiza moa ny toerana misy anao raha mba azony efatarina natany marisarina Madagasikara tsira maramela France eme manambotso France. Alléluia. Alléluia. Elana miariniana France dia tahin'ny tompo samy ambinina amin'izay atao rehetra dia tsy mivoaka miara-manentana ianao androany fa tena ho feno ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainanao. Alosikary ijoro vavolombelona inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao, inona ny zavatsoa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao ny dia zao. Alléluia. Tena ny ambo rehefa misy zavatra entina mbavaka dia mivaly le vavaka tsy hanala izy ohatra amin'olona entina mbavaka ireny dia ireny dia efa fijorona vavolombelona tena matsiaro ravoravo sy feno fifaliana mihitsy ny fofo rehefa misy aminareo reto vatahin'ny tompo indrindra misy zavatra entina mbavaka nga mba tanteraka izany dia tena hoe fifaliana mpitondra mbavaka ndraiky za zany olona eo amin'ny vitsivitsy zany androany mba anjoro vavolombelona tampoko ny amin'ny fitondranam-bavaka na hazo valim-bavaka dia amiko izany zafatra ngezabe tahin'Andriamanitra koa ny asa mandrarà. Alléluia. Tena nambinina ny asa mandrarà dia tonga amin'ny zao weekend zao satria dia tsy miasa mora pitso amin'ny herinandro tahaka izao tsika eo am-panomanana herinandro mialohan'ny Pentecoste tena anatina tsy fiasana ela be mihitsy satria tsy miasa tsika manomboka amin'ny lakamisy sy ny zoma amin'ny heriny. Mahafinaritra ny tompo tahin'Andriamanitra izay mianakavy tsy diso vavaomana salama tsara tsy misy marana dia fianakaviana lavitra indrindra azy zany ny fijorona vavolombelona raha mily nareo dia anjaranareo indray zao inona ny azonareo ambala inona ny azonareo lazaina dia andao ary tahin'i Jesosy ianoiritsika dia aoriana tirity amaky ny témoignage nareo dia hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra izay tendrena vavitsika Angelina Diamant tahin'i Jesosy.
Jangan kesos bala tukana Nekatan yang manisya Wadam najam manisya Jangan kesos bala tukana Nekatan yang manisya Wadam najam manisya Istiwana siaidana Akan isai naitana nasai Nazam isyadana Isisai nasidifana Istiwana siaidana Akan isai naitana nasai Nazam isyadana Isisai nasidifana Zati amambaku Azali masuk Makale tipu Azala setiba baka Azala lupa Nalita Zati amambaku Azali masuk Makale tipu Azala setiba baka Azala lupa Nalita Dia mati di sana, Tiupina wajah manisha. Dia mati di sana, Tiupina wajah manisha. Sesosio Wanamawa Sesosio Adimawa Nyama Angkyoja Nyama Tifu Dekina Wanamawa Sesosio Adimawa Nyama Angkyoja Nyama Tifu Dekina Tifu Dekina Tifu Mandamuna Tifu Katana Tifu Mapakisana Tifu Itemanana Tifu Mamelaye Tifu Mamemata Tifu Yamanete Tifu Yamakiwaku Manamawa Tisoso Kahirma Manama Angkyoja Manama Tifu Dekina Manamawa Tisoso Kahirma Manama Tifu Dekina Tifu Dekina Tifu Dekina Tifu Dekina Alléluia. Sotran'Andriamanitra tsara be le hira tiana ve le hira mahafinaritra be le hira sotra mampinitsika nolotra anatsika niny hira iny Alléluia. Raha vo hira hafa ohatr'izay zany dia tsy avy amiko mihitsy fa rehefa le hira rehefa fanao rely lava tehirizo atompo hoe inona dia za zay rehefa mahira vaovao zany aho hoy ny tena andre miraha firam-baovao dia mba tsy za zay Alléluia.
Alléluia. Hoy lalatojo. Lalatojo ny jorovin'olona voalohany. Alléluia. Hoy lalatojo hoe ny tontolo androko androany izy dia isaorako an' Jesosy fa nisy zavatra ngeza be ilaina mariazinay. Io koa no mariazy manaraka io fa mirangaranga. Alléluia. Misy zavatra ngeza be ilaina amin'ny mariazinay azo androany. Ilaiko Jesosy ny azo sonomba ary nanome sakafo zaza ho any mianakavy kely tsara zany misaotra lalatojo. Hoy izy Krozy mihina hoe voninahitry n'Andriamanitra misaotra an' Jesosy amin'ny fitotsany ny tontolo andro fa mbola ny fahatsarana no nanome fifaliana sy mameno ny zavatra rehetra amintsika rehetra. Alléluia. Tsara Jesosy. Misaotra ny zanambavy Rosimina. Hoy zanambavy Lina. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa afaka examen de conduite ian'izao lamatoako. Mankasitraka indrindra pasteur tamin'ny fijeravana bavaka sy rehetra izay niara-ny ombam-bavaka. Josy malofity sy ampitombo ositra hatrany nafinaritra ny tontolo ny lamina ny asa mandarana ndraiky karama nahazo fanomezana tamin'ny mpampiasa ihany koa dia raina Jesosy fa tena fifaliana androany voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Alléluia. Félicitations izao mitombo iray zany ny chauffeur. Alléluia. Lamina nabavy Lina zao tokantrano eo fa misy chauffeur tsara lay sady manetanetana be izy le hira. Alléluia. Tsara ny tompo dia mirary soihany koa moa zany ranabavitsika marirata plumage d'oiseau. Parce que je suis heureuse de vous féliciter pour la célébration de votre mariage aujourd'hui, Soi-même et Thierry. Que Dieu vous garde et vous protège tous les deux, unis comme la plumage de l'oiseau, lambanako. Alléluia. C'est pour les oiseaux. Mahafinaritra kosa zany. Hoy reka rako hoe alléluia mankasitraka ny ranabavy nambininazy tamin'ny vavaka. Amin'io izy ranabavy Soamay vitany Jesosy malala tompo sabata vita somatsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana hatrany mbola nahita namana sy havana mbola venena somatsara isika mianakavy. Alléluia. Arakatsy jorovavolom-belona vita mariazy. Alléluia. Hoy ranabavy to dia misaotra an'Andriamanitra fa mbola nomeny tombonandro izay mianakavy no nomeny izay sahaza ary tonga soetondray. Alléluia. Amen. Io koa fa tafiditra zoko lovely misaotra zoky to dia tany tompo lovely France. Alléluia. Noro malala seheno raiky Jesosy no nivita tanana ny tontolo andronay nita namatsy niaro ndray izy ny lamina ny anio tsara Jesosy. Amen. Alléluia. Misaotra zoky noro malala seheno. Dia tahiny tompontsika rehetra dia mirary soa hatrany tamin'ny fijona vavolombelona Jesosy amaly fity anareo mihoatra lavitra noho izay neritreretinareo ho ataony aminareo indray zany. Hoy ranabavitsika Erika hoe alléluia. Dia rehetra Jesosy mbola nanome tombonandro sy fahasalamana ny mianakavy kely sady narovana tamin'ny ratsy rehetra tojosoa tamin'ny ratsy tojosoa azafady taty an-trano raha nandeha lavitra izay dia sady tsika zany misaotra ny zoky Erika raka fa izy ny solo tenany akira-teo tany amin'ny mariazy tany androany sahoana zoky lasoloa sahoana ozy ianareo misaotra zoky Erika tamin'ny fisoloana tenanay tany fa fantatray fa ny solo tenany akira-teo koa sady ny solo tenany ankonanao dia misaotra indrindra amin'ny adidy. Hoy ranabavy hoy Someva hoe ranabavy Someva hoe dia raina Jesosy malala vita somatsara amin'ny mariazy androany tsaranao Jesosy malala. Alléluia. Tsara ny tompo. Ho marina tanahy isaoran'Andriamanitra nandamina ny tontolo androko nomeny ny tombonandro nomeny izay nilaina afaka manao ny tokony atao. Hoy marina tiana. Alléluia. Ao an'andreo izy zandriana dia raiky Jesosy niaro sy nandamina vita natao rehetra androany tsy diso fafahomana sy tafialofana feno fitahin'Andriamanitra. Tsara ny tompo latorina botona avao tonga soa. Alléluia. Dia mahita hatramin'ny farany daholo isika mianakavy hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika zao. Tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny ranabavitsika Nambina azafady indrindra Angelina Diamant izy nitondratsika ao anatin'ny nitondratsika ao amin'ny toriteny androany ka raha ohatra ary
mbola sakafoanana hatramin'izao alleloia mbola ano zokely gasy raha latina mino alleloia de misaotra indrindra nareo de manao fety sambatra de azadino no sary kely falifaliana alleloia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ndao ary mpandrosikana navatsika angina diamant mitondra tena maro de vita ny toloteniny de mivelinety ny tenako mamirapiratra ny toloteny tainy jesosy ary raha mabavy angina diamant anao ny fitenenana tsika menakavy teny jesosy tsika rehetra izay mpanaraka ny vavaka fiambenana iarahan'ny ten'Andriamanitra sika teny izay tambokiny Exodosy voalohany andininy fa 12 amin'ny anaran'i Jesosy Exodosy toko voalohany andininy fa 12 nefa araka ny nampahoriany azy no vao maika ny amarony sy ny tombony kosa ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Ezipsiana izany. Amen. Ten'Andriamanitra izay ho zaraina amintsika eto anio amin'izany boky Exodosy izany ndray havana dia mampafantatra antsika hoe ny fahoriana dia anisan'ny zavatra tsy zakantsika olombelona. Fandalovan'ny fahoriana eo amin'ny fiainantsika dia tena mampahory-mafy ary indraindray tena mahakivy mihitsy ho antsika izany ny mieritreritra an'izany hoe fahoriana antsika izany. Kanefa lazain'ny ten'Andriamanitra fa ny fahoriana no ahitantsika ny voninahitran'Andriamanitra ry havana. Satria nahoana moa raha jerentsika ny soratra masina dia nanao izay tena ho afany sy fahaizany tokoa ny zanak'Israely hiala amin'izany fahoriana izany satria dia tena nitombo ny fahoriana teo amin'ny zanak'Israely indrindra ireo fahoriana izay nahazo azy ireo tany Ezipta. Isika reto koa dia toy izany ry havana, mety ho betsaka ny fampahoriana miseho, mety ho betsaka ny fahoriana mandalo, ny sedra-pahoriana izay misy amin'ny fiainantsika isan'andro izany, dia tena miseho tokoa amin'ny fihetsika maro samihafa na zavatra ataontsika fa rehefa tsy kivy isika dia tsy misy fiantraikany loatra eo amintsika izany fahoriana izany. Lalina tsy maintsy andalovantsika ny fampahoriana sedra maro dia tena lalana tsy maintsy andehanantsika tsirairay avy izany mba ahafahantsika mankatoan'Andriamanitra sy manantona azy indrindra fa miaino ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana no mahita sy mahalala ny fahoriantsika tsirairay avy. Fony mbola nateraka isika reto dia efa tomany ho sahady tonga teto amin'ity tany izay iainantsika ity. Fantatr'Andriamanitra tsy hipiriany avokoa izay andrehetrarehetra izany, na tsy miresaka na tsy miteny amin'Andriamanitra ary tsika na tsy mitantara ireo zavatra iainantsika isan'andro dia aza adino Andriamanitra no mpamonjy antsika ary Andriamanitra no manafaka antsika toy ny nanafany ny zanak'Israely tao anatin'ny fandevozana tamin'ny fahoriana izany. Maro ny fahavalo ary rehefa nitaraina ny zanak'Israely dia nampidina ny anjely ny hamonjy azy Andriamanitra ka nanokatra lalam-baovao dia ny tany Kanana izay feno ronono sy tantely izany ka tamin'ny alalan'io fahoriana io izay no nisokafany tany feno ronono sy tantely teo amin'ny zanak'Israely ry havana. Izany hoe misy valiny tsara azotsika ao ambadika ireo fahoriana sy ny fijaliana izay mahazo antsika tsirairay avy ka dia mampahery antsika ny ten'Andriamanitra satria raha tsy misy ny fahoriana dia tsy nankatoa Andriamanitra antsika tsirairay avy reto. Ka aza manalavitra n'Andriamanitra fa tamin'ny alalan'ny fahoriana no nahatonga antsika tsirairay avy toy izao. Ny fampahoriana entintsika dia azahoantsika vokatra tsara eo amin'Andriamanitra ary Andriamanitra dia manome vahaolana ho antsika isan'andro. Andriamanitra no manamora ny fahagagana sy manamaivana izany fahoriana izany. Ka rehefa miankina amin'Andriamanitra antsika ry havana dia tsy asakana tsika amin'inon'inona zavatra ataontsika ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ka na dia mandalo fahoriana ary
ny fiainantsika isan'andro dia azadin'ny teny ao am-bokin'ny Salamy 119 andiny faraka amin'ny fitopolo manao hoe soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Amen. Tenin'ny tompony no ho hiasa amintsika tsirairay avy ary ny setra-pahoriana izay mandalo amin'ny fiainantsika dia ahafahantsika hitandrina ny didin'Andriamanitra izany. Halleluia. Amen. Halleluia. Sotran'Andriamanitra sika ny amin'izany tenan'Andriamanitra fohifohy zany nefa mino fa na dia fohifohy ary dia misy mindraisinao tokoa tany tokantrano tany. Halleluia. Exodosy misaotra betsaka dia Jesosy mampitianao mba avy ozena diamant dia maheza foana ny asan'ny tompo dia tombositra hatrany. Halleluia. Amen. Exodosy toko voalohany 12 tiako be mihitsy ty verset ty. Halleluia. Tena mahafinaritra ty verset ty. Misaotra betsaka anao raha nampahavozinina diamant fa tiako be mihitsy ty verset ty. Exodosy toko voalohany 12 manao hoe nefa arakaraka ny napahoriana azy vao maika ny amarotsy ny tombony kosa ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egyptianina. Halleluia. Teto zany dia mahitsika zanak'Israely tena nanapahoriana ny zananapahoriana. Zao ny tenin'ny Farao rehefa amin'ny 15 raha vakitsika. Ary izy ny teny tamin'ny vahoakany hoe indro ny firenen'ny zanak'Israely efa maro sy mahery noho itsika manomboka matahotra. Nefa ireo zanak'Israely ireo eritreretinareo hoe raha ny zanak'Israely tamin'izany dia mety équivalent ohatra hoe ty la Frantsa ity misy ny malagasy. Misy ny malagasy eto zany mety hoe tsy haiko hoe 4% eto moa betsaka moa ny communauté tena hoe domine betsaka eto. Anisan'izany ireo tavaratra ireo ny Algérien zany anisan'ny communauté tena betsaka indrindra eto France. Dia avy eo izy eto ny Marocain raha tsy diso dia manarakaraka ohatr'izany ny Portugais be dia be eto France. Fa ny gasy zany na dia be dia be aza antsika gasy aty mbola tsy hoe be dia be raha mihoatra amin'ny hafa tia France zany resahako za tsy manala izay any Allemagne sy any Suisse ny karazany. Dia ny zanak'Israely zany tonga tao amin'ny tany Egypte tamin'ny andron'ny Josefa. Tamin'ny andron'ny Josefa. Raha vakitsika ndraiky vakitsika vety ny Exodosy azafady Genesisy toko 4:20. Andrasoa okay. Any amin'ny Genesisy toko 7:20 tsika. Genesisy toko 7:20 andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe ary Farao no niteny tamin'i Josefa hoe ny rainao sy ny rahalànao fa tonga aty ny tany Egypta dia eo anoloanao. Koa amin'izay tany tsara indrindra no amponeno ny rainao sy ny rahalànao. Aoka izy ononao amin'ny tany Gosena izy ary raha fantatrao fa misy lehilahy mahay eo aminy tendreo izy ho lehibehan'ny mpiandry ny omby aman'ondroko. Iza fotsiny tonga tao Egypte ny rain'i Josefa sy ny rahalahy sy ny vady aman-janany zay ihany. Mila ravina nahazo visa zany. Nahazo visa zany dia mena toerana. Netsika zao te France toetra tsy diso atao Cason toetra tena betsaka ny malagasy ao. Mena toeranao zany. Fa eritreretinareo tao anatin'izay fotoana izay amin'izay nandeha ny fotoana nandeha ny andro dia nanomboka ny betsaka ny zanak'Israely
ary lasa ny betsaka noho ny Egyptianina am'izay ry zareo. Ny Egyptianina zany tsy mitombotombo teo ihany fa misy teraka 10 de mety efa misy antitra 5 na 8 teo maty de 2 ny tombony. Fa ozy izy Farao nandinika zany Farao de nahita hoe indro ny fireneny zanak'Israely izy efa maro ary izy tsy vitany maro fa zao koa mahery noho isika. Zao ny anton'izany. Salamo 500. Fa maninona ny maro sady ny nahery ny zanak'Israely. Salamo 500. Salamo 500 dia ny 420 vakitsika nge amin'aran'i Jesosy. Tsy tonga ho azy kay le maro. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra Salamo 500 dia ny 420 dia nahamaro ny taranaky ny olo no be indrindra izy. Halleloia. Ka nampahery azy noho ny fahavalony. Zany hoe zao zany maro anakabe daholo am'izay zanak'Israely mitombo. Ny Egyptianina ohatry ny manan-karena miteraka 1 na 2 fa ny zanak'Israely ozy ny ole mafiteraka mahantra azafady miterady mameno ny tany. Kaika foana ny tian-davitra ohatra hoe firy ny zanak'Rado 4 tany se be dia be. Zany raha fitsindrindra amin'nefa izay malagasy ranona zanaka 9 na 7. Alleluia. Tsy ratsakely miteraka maro rehefa velominao sy Jehovah dia mitera. Alleluia. Ny mpanan-karena miteraka eko zao mpanan-karena miteraka zany ny Egyptianina 1 na 2 fa saro ny Israely am'izay. Ka reto tena namarony Jehovah nahamarony taranaky ny olo no be indrindra izy ary tsy maro fotsiny hoe be tsy androfana fa nampahery azy ny fahavalony. Alleluia. Nangofotra am'izay Farao. Ne betsaky reto izy fa zao anaovana azy andao ampahoriny reo. Andao ampahoriny anaty fanompona mafy reo. Dia nasiana nameno fitehirizana anao fitehirizana ho an'ny Farao izy dia Pitoma sy Ramsesa ny anarany. 1:12 zany bakiko zany. Fa zao ny zavatra mahavariana nefa araka nampahoriny azy vao hoe ka ny amarony sy ny tombony kosa. Ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egyptianina. Pahorina zany. Vome maninona? Vome ny amaro sy ny tombo. Satria Jehovah momba azy. Alleluia. Satria Jehovah momba azy. Ohatran'ny tsika eto amin'ity fiainan'ity zao tontolo zao ty vao eo mihitsy any fampiresaka taman'olona. Dia zao ny tenin'ilay olona hoe tena mafy ty fiainan'ity rato izy namana moa izy dia fampianatra amin'ny anarana zay. Mafy ty fiainan'ity ozy izy. Dia mafy amin'ny olona rehetrarehetra zao amin'ny fiainana. Aza mba mieritreritra fiainana mora zany. Aza mieritreritra fiainana ho mora sy mora zany. Nizaniza mitondreo dia mafy foana io tsy mampitahotra anao. Fa zao ny tempo taminy ny fiainana ngeo mafy foana zay mahatonga ny apetraka amin'Andriamanitra. Raha tonga eto ianao androany mijery ity fandarana ity mbola tsy mametraka amin'ny fiainana amperan-tanin'Andriamanitra mihitsy dia teteny aminao fa tena ho mafiary andreraka anao tokoa io fiainana io. Fiainana io tsika rehetra miainana io mitovy ny vidiny zavatra any amin'ny supermarché andehanako sy andehananao. Mitovy ny litran'ny carburant izay vidiko sy vidinao mampiasa tomobile. Fa mahatonga an'io maivana satria tsika miaraka amin'Andriamanitra. Alleluia. Satria tsika miaraka amin'Andriamanitra. Ny miaraka amin'Andriamanitra dia zao ohatry ny hoe misy fiarovana vitsika. Dia midonao ihany ny ampianana fa tsy mahatratra atsika. Ary raha toa ke misy zanatsipika 100 tokony tonga aminao isan'andro, ny anankiray lohany kely anankiray fotsika mitsatoka amin'ny ampimenimenina anao sy hoe mitady hamoy fosiny sisy hoe fa raha reo tsy isy an'Andriamanitra fa navela niatra tamintsika daholo ny ady rehetra
amin'ny fito maraina tsika dia efa mamoy fo raha mifo amin'ny enina raha ity fiainana ity no resahantsika. Tena mahavariana gaga vao mena hampatahotra kokoa nahita an'le hoe arakaraky ny ampahoriana azy vao me izy naninona vao me ny maro sy ny mitombo. Io ny tena nampatahotra hoe fa ino ty zava-mitranga to arakaraky ny hoe anampahoriana azy mba mao rehefa ampahoriana zany reo ao no fatin'ny depression, ao no fatin'ny fahakiviana isan-karazany, ao no fatin'ny arerahana. Manompo an'Andriamanitra ireo olona reo. Alleloia. Manompo an'Andriamanitra ireo olona reo. Tsy azo adino zany le Egiptianina. Amen. Rehefa manompo an'Andriamanitra ireo olona reo dia zao tsy misy azo atao amin'ireo satria miara-mandeha amin'Andriamanitra. Alleloia. Ary rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra ny olona zay mitranga io dia mahasoa azy avokoa. Hoy tena Andriamanitra amin'ny Romanina 9:9. Alleloia. Romanina 9:9 amin'ny aran'i Jesosy manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra eny dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra dia zay voantso araka ny fikasany raha teo. Tsika zany rehefa tian'Andriamanitra, tsika zany rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra dia zay zavatra mitranga io mahasoa antsika foana, mety amintsika foana. Alleloia. Mety amintsika foana. Amen. Zao nge havana malala tsika rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra, ninona vato misakana, ninona ataon'ny fahavalo dia zava-poana ihany zany. Laneky ny fariseo raha miteny hoe nezahana zany tamin'izany hoe tamin'ny andron'i Jesosy, nezahan'ny fariseo mihitsy narovana ny olona tsy hanaraka ny fampianaran'i Jesosy. Tena nezahana, tena hoe tena misakanana zany fampianaran'i Jesosy zany. Laneky ny fariseo anankiray dia niteny an'ity teny teo amin'ny Jaona 4:20. Ary tamin'izany ny fariseo dia mifampilaza hoe hitanareo fa tsy maefa nininona koa ianareo indro efa lasa manaraka azy avokoa zao tontolo zao. Alleluia. Manaraka an'izy manaraka an'i Jesosy. Natao zay zavatra natao zay nanoherina an'izany Jesosy, natao zay tsy andraisany olona amin'ny filazantsara fa zao tsy voasakana zany. Satria maninona? Satria Jehova miasa. Jehova miasa. Mahafinaritra angeravana miaraka amin'Andriamanitra. Tena mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra. Ny problème manao ny ataony. Ny problème tena manao ny ataony. Ary tena rehefa dinihana ty fiainana ity raha tsisy Andriamanitra mampaela io saintsika io, mitazona manamafy ny lalan-drà ao anatin'ny lohantsika ao, efa mipika kely daholo tsika raha ny problème iainana isan'andro. Mipika kely daholo. Tena sasany rehefa tena efa mipika tapatapaka lalan-drà kely zany daholo tsika mioneta. Zay la koa mijery fandarana io zay mipate. Efa rehefa tinonina problème. Fa Jehova ry havana momba antsika. Ary tsika rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra dia mandresy foana tsika. Zareo tsara ty teny ity, misy teny mahafinaritra be ty asehoko anareo. Mamareo am-baibolina fa tena tiako ao tadidinareo ty teny androany ty. Obolana 2:7-9 Obolana 2:7-9 azafady indrindra. Obolana 21:29-31 amin'aran'i Jesosy manao hoe ny ratsy fanahy mampiseho ny fasasahiny amin'ny tarehy. Tonga zany dia miala vanina tsy fantatro dia sasa mita amin'ny tarehany tonga dia masitsika be. Fa ny marina koa zao izy maninona? Mihevitra izay alehany. Marina zany tsy taitra. Tsy mampiseho endrika ninina. Fa zao fotsiny ao an-tsainy ao misy tanjona ao. Za tsy maintsy tafavoaka. Za niny kidona niny kiatra, za tsy maintsy tafavoaka.
satria zao andiny fatelopolo mario am baibolinao ty zafady tsy misy fahendrenina fahalalana na fisainana maleo an Jehova zany. Niezaka ho an'ny farao, niezaka ny Egyptianina de davina ny hevitra rehetra atonga ny zanak'Israely resy anazy sy ho evitsy sy ho ketraka sy ho malemy. Ho ny ten'Andriamanitra tsy misy fahendrena, tsy misy fahalalana na fisainana maleo an Jehova, tsy misy zany. Alleloia. Andiny faraiky amby telopolo ny tena tiako mare anao. Raha misy stylo anankiroa mihitsy aminao de tsy pio amin'ny stylo mena de encadré amin'ny stylo maitso. Halleloia. Ho ny ten'Andriamanitra voaomana ny soavaly amin'ny andro iadina fa ny Jehova ihany ny fandresena. Halleloia. Voaomana ny soavaly amin'ny andro iadina reto Egyptianina reto niomana ny anjanaka ny Israely mandrakizay, niomana ny anana fahefana sy fanapahana amin'ny zanak'Israely mandrakizay ary efa niomana ny amin'izany izy. Tsy nahalala sy nieritreritra mihitsy ny tompoko zany farao zany fa ho votsitra am-pelantanana zany zanak'Israely zany mandrakizay. Fa de tena hoe manana kolonia, tena hoe manana olona ianteherana atao mpiasa, atao mpanampy, atao andevo, atao irakiraka, atao sy ny sisa sy ny sisa. Kolonia zanatany. Ary efa niomana anao amin'izany mandrakizay zao fa zao nefa hitan'Andriamanitra zany. Jehova kosa nanino? Jehova kosa fa miomana ao amin'ny fandreseny. Ianao io zao mbola anatin'ny ady io de miomana mihitsy ny fahavalonao hijoro eo ambony lohanao, alitsaka ny lohanao. Fa ianao mbola ao anaty ady io kosa, za mampahery anao androany, ao anatin'io Jehova efa miomana ao amin'ny fandresena, miomana ao amin'ny fampandresenanao. Ary tsy maintsy tsy misy mibata fahandresena afa-tsy ianao eo raha miaraka amin'ny Jehova ianao, satria Jehova no tompony anazy ny fandresena. Ninonino na ady, na aroviana ny ady, niza eo anoloana ny fandresena tompoko efa voasoratra ho an'ny Jehova Andriamanitra. Ka raha ho an'ny Jehova ny fandresena, miaraka amin'izy ary ianao, to miaraka amin'ny mpandresy. Alleluia. Fa zao ny zanak'Israely mantsy ravana malala nataon'Andriamanitra ny entombony, tsy nitombondra mandeha fa ny entombony fa satria mbola nanino, mbola nianatra izy, mbola nianatra tao aorian'ny fahotana zay nataon'ny zanak'Israely mantsy de nivadika ho Babo izy ireo tany amin'ny tany zay nivahinianany. Vahiny izy tonga tao fa voafonjany nefa rany satria niala tamin'i Jehova ny fon'ny zanak'Israely. Tao anatin'izany zavatra rehetra zany navelan'Andriamanitra nandalo izany teny rehetra zany hoe nampahoriana ny zanak'Israely. Ao anatin'ny fampahoriana Jehova manaiky an'izany satria manino Jehova koa mankasitraka antsika mba ho faizana. Jehova nge nankasitraka mihitsy ny namaizana ny zanak'Israely ary famaizana ny zanak'Israely nge nanaovany Jehova anazy lasa teo an-tanan'ny Egyptianina. Alleluia. Ingatsika maky tena androany amin'ny bokin'ny Hebreo azafady. Hebreo maraparana antsika azady. Alleluia. Fohifohy ny fotoana androany satria fohifohy ny toroteny de fohifohy manaraka an'izany koa ny famelabelarana. Hebreo 12 angevaka itsika andininy fa sifika hatramin'ny 15. Alleluia. Hebreo 12 andininy fa 7 no andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 12. Hatramin'ny fa lototsika hatramin'ny fa 15 mihitsy. Hebreo 12 andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 15 nge vakitsika. Alleluia. Hoy ny tena Andriamanitra manao hoe famaizana no iaretanareo. Andriamanitra mitondra anareo taka ny zanaka. Fahaiza moa zanaka tsy fahaizindrainy, fa raha tsy fahaizana taka ny tondra anazy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka. Zazasary zany zaza tsy anao fa atsanganao an-trano zany. Any natao hoe zazasary. Ary koa isika dia manana ny rainy nofontsika zay mpanafahy antsika ka efa nanaja azy. Isany tsy mbola nifaiziny rainy zany. Efa nifaiziny ny dada daholo tsika. Efa nifaiziny neny daholo tsika.
fa inona ny antony reny mba hatonga antsika najanry zareo. Ka tsy mainka aza veo izy ny ten'Andriamanitra ny ko tsy mainka va ny anaiky antsika ny rain'ny fanahy ka ho velona isika fa rety anao zay afahantsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony fa izy kosa dia ny ahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly amin'ny andro anaovana fa mampahory, fa rehefa afaka izany dia efa mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Halleloia. Ny ten'Andriamanitra hoe ny famaizana rehetra tsy mba natao mahafaly zany, tsy matao mahafaly na amin'ny andro anaovana azy ny fahamaizana, fa tena mampahory. Fa ny vokany no tedavitsika. Inona ny vokatry Egypta? Kanana ry havana malala. Misy vokany ange fiarahana amin'Andriamanitra io e. Misy vokany ange ny fitezan'Andriamanitra antsika io e. Ny vokatry Egypta dia Kanana. Ny vokatry Jesosy sy ny hazo fijaliana dia lanitra. Inona ny vokatry zao asa fanompoana taona zao? Inona ny vokatry ny vavaka fiambenana? Fitahian'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra, fiadanam-po, filaminantsaina, lanitra. Halleloia. Amen. Itsika zany tsy any amin'ilay famaizana ihany no mampimenina antsika, fa any amin'ilay vokatra. Inona vokatra? Ny vokatry ny fahamarinana hiadanana amin'izay nanaovana azy. Ko ataon'izao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy ary manao lala mahitsy alehan'ny tongotrareo mba tsy hampitsoka ny tongotry ny mandringa fa ny mba hasitrana azy kosa. Halleloia. Mizah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa zay tsy manam-pahamasinana tsy hitan'ny tompo. Ary tandrema tsara fa ndao izy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra manao izy faka mangidy tsimoka mikorotana ka ho voaloto ny maro. Halleloia. Ry havana malala, tsy mampaninona tsika misy fotoana mandalo ady, tsy mampaninona tsika anaran'Andriamanitra, tsy maninona tsika velan'Andriamanitra anaran'ny fahavalo ianao aza matahotra. Andriamanitra efa miaraka aminao foana ary Jehovah tsy mahafoy atsika za mandrakizay. Misy fotoana atolotra ny tanany eo tanan'ny fahavalo fa izy ihany ke mamotika an'ilay fahavalo indray avy eo. Izy ihany indray mamotika an'ilay fahavalo avy eo nefa nalay fahavalo efa manomenao anao ange Jehovah nanome anay an'ireo dia avy eo izay indray nokapohanao Jehovah ka reo tsy nanà nandeha fahasoka azy taminareo nge mba ho fahaizina kely fotsiny. Halleloia. Fa zao ninona fananarana, ninona fampianarana, ninona fahamaizana, ninona koa ataony fahavalo antsika dia zao. Raha mbola miaraka amin'ny Jehovah Andriamanitra isika dia zao mitombo sy miamahery foantsika ao anatin'ny épreuve izay lalovantsika, mitombo sy miamahery foantsika anatin'ny miady sy ny olana izay lalovantsika satria eo isika ampahirezin'ilay mpampahirentsika. Halleloia. Amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fotoana fohy sisa 14 andro sisa laso 17 andro sisa dia tonga ny tapabolana zany zay dia tonga ny Pentecoste. Halleloia. Tapabolana sisa. Manana mihitsy ianao fanamby amin'ity taona ity hoe fanahy masina zay raisiko ahafahako mamaky vaky miabakabaka ny lanitra andeha anatin'ilay tompon'ny tompo sy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Za mirary amin'ity androany ity ho antsika rehetra zay tonga eto. Mirary ianao Halleloia. Manoloana ny fampahoriana izay mety lalovantsika, manoloana ny ady sy ny fizahan-toetra izay mety lalovantsika. Ao anatin'izany dia mbola hitombo sy hahery foana ny ianao. Tsy mahatonga anao hiaina zany fiainana, tsy mampiverina anao mahantra zany hoe atom-piainana, tsy mampiena ny fifaliana sy ny fahasambarana sy ny fahatokinan'Andriamanitra izay efa anatinao zany. Io ady rehefa ny devoly io fa ho lany aiky ny devoly ao aorianao. Halleloia. Ka hiteny takan'ny faharoa hoe nefa araka ny nampahoriana azy dia vao maika ny amarony sy ny tombony kosa ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egyptianina. Tsy atahorantsika ity fiainana ity. Halleloia. Na dia mampahory ary izy ity zany tsy hanakana antsika tsy tombo sy hamaro na amin'ny finoana na amin'ny fahasoavana sy amin'ny fitiavana n'Andriamanitra. Ho tahin'ny tompony isika mianakavy. Mino fa vorenareo izay hafatra izay tonga amin'ny fizarana fahatsapana tsika. Halleloia. Inona no voarainao? Inona no azonao ambara tao anatin'izay
toriteny izay nitoriana isaola tsika rahavavy Marina Diamant tolotsika eto anatin'izay toriteny zay. Alleluia. Raha tsy hiditra amin'ny fizarana fahatsapana avy hatrany ary tsika. Izy ary no mizara fahatsapana, izy ary no hiditra mizara fahatsapana voalohany dia omena azy avy hatrany ny fitenenana. Alleluia. Miandra-pelona tsika io fa ao anatin'izany aloha dia andaontsika tonga dia hanolotra hira. Inona ny hira tianareo alefa fanaraka amin'izany? Izay manolotra hira roa voalohany eo dia ireo hira roa voalohany ireo zany manaovantsika réaction. Dia izay betsaka réaction indrindra amin'ireo no alefantsika ao aorian'ny fandaharana. Alefa tsara ny proposition na hira. Inona ny hira hitanao fa mety inona ny hira tianao Alleluia. Inona ny hitanao fa mifanaraka amin'izany dia izay indrindra no ataontsika rehefa vita ny fizarana fahatsapana. Nahoana mentsika fitenena avy hatrany ary nabavintsika Marina Tiana. Inona ny azonao ambara? Inona ny azo lazaina anao ny fitenenana? Eo mankasitraka fastera ny tena nanamarika an'andrazany dia hoe amin'ny fitombontsika miaraka amin'Andriamanitra sy ny miamarotsika dia mitombotsika ohatrany hoe ny finoantsika zany ao amin'Andriamanitra dia arakaraka ny mampisy ady tokony hampitombo sy hamaro ny fitiavantsika an'Andriamanitra, tokony hampahery atsika ihany koa fa tsy hoe mingeza fotsiny le izy fa tena mahery tsika, mahery tsika ao anatin'izany tsy tratra ny depression, tsy tratra ny mety hoe ny olona misahirana be miasa saina hoe mitombo foana ny vidim-piainana sy sisa, tena efa vaky loha zany ny olona fa tsika sambotritsika manana an'Andriamanitra satria noho izay antony izay hoe ny fiarahantsika amin'Andriamanitra zany dia antoka ny fandresentsika amin'ny lafiny rehetrarehetra. Izay no tena hoe mahafy azy. Na manao ahoana na manao ahoana ny fahavalontsika nenena mitranga na ho lafo be ny fiainana, tsika tsy voan'ny depression zany fa fiadanam-po ny ainatsika satria efa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia tsisy an'izany fahakeviana izany. Dia eo ihany koa zany dia hoe fanafahana antsika amin'ny tebotebo sy fahoriana mbola mifanaraka amin'izay ihany koa izay. Ny fahafantarantsika an'Andriamanitra, fiarahantsika an'Andriamanitra, fahafantarantsika azy tsy pirihana araka ny tenin'ny pastera teo dia manana fahoriana ao amintsika. Dia fahatelo farany tena nanamarika ana hoe ny Egyptianina zany tena mandinika. Dia ohatrany hoe hitako zany hoe ny fahavalontsika zany dia mandinika atsika ka mila mitandrina ihany koa zany tsika amin'izay raha fahitako azy satria tenin'ny pastera teny amin'ny voalohany le hoe hitany ny zanak'Israely fa mitombo, tsy vitany mitombo fa hitany ihany koa fa ohatrany mahery dia andao izy hampahoriana azy. Dia ohatrany tsapako be hoe ohatrany hoe mila mitandrina, tsy fantatra raha hoe mandeha amin'izay sens izay ohatran'izay fa tsapako an'izy hoe mila arovantsika zany dia fahamaroantsika ao amin'Andriamanitra, ilay hery azontsika mba tsy ho hita amin'ny fahavalontsika ihany koa satria raha vao hitany iny dia mety mahatonga maniry ny ao an-tsaina hoe ahoana ny ataoko handavona n'iny olona iny, ahoana ny ataon'ny fahavalontsika ny handavona ny herintsika ao anatintsika, ny Andriamanitra ao anatintsika, ny afontsika miredareda amin'ny Jehovah dia ninina sakana dia mijanona ao amin'Andriamanitra foana tsika. Tahin'ny tombo dia mankasitraka anareo mianadahy Andriamanitra hitady bonne daholo nareo rehetrarehetra ny Européenne. Tahin'ny tombo. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy Marina Tiana anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny maro fitianao dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy Marina Tiana. Alleluia. Raha efa ao indray ary ny anabavintsika manaraka Aingodina Rodriguez dia atao mena azy fitenenana. Inona ny azo ambara, inona ny azo lazaina anao ny fitenenana? Alleluia. Mankasitraka pastera na ilay fitenenana dia manona ny fitanan Jesosy ao amintsika rehetra. Dia mankasitraka anareo mianadahy kaopy amin'ny Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika ana dia hoe
Isika rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra dia na inona lahady lalovantsika na inona vato misaka nataon'ny fahavalo dia zava-poana ihany ireny. Dia hoe ny fandresena dia efa voasoratra any Jehova ihany fandresena, ka rehefa miaraka amintsika zany dia tokony tsy hanatao ohatra. Dia le hoe rehefa mandalo tsika indraindray koa tsika le hoe ampahoriana dia ilaina koa zany satria Jehova ihany no mamonjy antsika ihany koa nefa ny avy eo ny zanakatiana no anarina sy fahaizana, dia tsy tokony ataontsika mampakivy zany ireny. Dia le hoe misy ny vokatry ny fivavahana ataontsika io na dia tahaka zao vavaka fiambenana ataontsika izao ara dia fimisy fiadanam-po fitahian'Andriamanitra ary indrindra koa ny lanitra. Dia farany le hoe rehefa manoloana ny ady lalao koa nefany mampitombo antsika satria Jehova no miaraka mandeha amintsika dia mitombo amin'ny finoana ary koa mitombo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Dia izay no tena nakasika be na pastera dia mankasitraka indrindra tahin Jesosy daholo. Amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao raha vavy Aingonirina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Andriamanitra manakam-pahasoavana maro fitianao dia mitombo ositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Aza adino ma rehefa nihira sy manisy réaction amin'ilay rehefa misy ao efa nisy nanolotra hira fa amin'ny réaction sisa nataontsika. Aleloia. Misy hoe mahery ao andriza no ny proposendrana Bavelina dia mahereza anasy adiolina proposeny $100 zay hitako teo aloha dia asitsika réaction ary zay be réaction indrindra amin'ireo no iraha ataontsika orinan'ny fizarana fahatsapana. Raha metrika fitenena raha latojo inona ny azonao ambara latojo anao fitenenana? Jesosy daholo tsy rehetra dia misorabetsaka pasterana ny fitenenana makasitraka anareo mianadata amin'ny toriteny fa nampahery sady nampianatra ny toriteny. Dia na ny voarahiko voalohany aloha le sahatra ny teneny ranabavy Angelina teo hoe raha tsy nisy ozy ny fampahoriana dia tsy nisy ny fankatoavana. Dia araka ny tenin'ny Salamy teo hoe soiana nampahoriana mba hianarako ny teninao. Aleloia. Dia ilaina za misy fotoana mandalo fampahoriana ahafahana mankatòa an'Andriamanitra. Fa ny tena mbola nahafinaritra tao anatin'izany koa na dia nandalo aza ny fahoriana. Dia araka ny tenen'ny pastera teo koa hoe na dia nisy ara ny fiainana sarotra amin'izao dia isika mitombo ihany mihamaro ihany. Aleloia. Dia tena mbola nataon'Andriamanitra ary isika mahery noho ny fahavalo nefa dia ampahoriana fiainana mafy, samy mandalo fiainana mafy ihany moa fa tena mahafinaritra hoe avahan'Andriamanitra tsika. Aleloia. Dia tena vomay nakasika be zany hoe ndry misaotra Jesosy izay no nakasika anahy dia tain'i Jesosy teo amintsika rehetra. Aleloia be mankasitraka indrindra anao raha latojo anatin'izay fizarana mamy be zay ihany koa. Dia Jesosy any hamaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Zay no mizara fahatsapana. Zay ny appel voaraiko. Izy amintsika ary izy ary nira be réaction izy afaka mba hitenen'izay. Izy tamin'ireo hira reo no mba be réaction dia ataontsika zany. Mahereza foana sa mahery ao any rizana sondrapesa mahereza foana le mahereza foana ianao hitahinao an-danitra efa natokany anao. Izy ny tianareo amin'izay ry zay izy anisan'ny vita ao ary azafady mba omeo vaovao azafady izy no be réaction tamin'izay ry zay ho ataontsika. Miandry ny valiteninareo izy mafaka hitsara an'izay kilalao kelitsika izay fa lasa ny fotoana tsy inona zavatra zany hijery. Riza manatombo davary.
mino filanitra dolo atsika rehetrarehetra dia tonga dia eno isika dia vavaka-tantsika ao aorianan'izany. Halleloia. Halleloia. Dia misaotra anao tokoa zay Jesosy malala satria na dia eo aza ny fampahoriana ataon'ny fahavalo, na dia eo aza ny fampahoriana ataon'ny devoly atao amin'ity zao tontolo izao ity,
zay mahery fa manana anao. Halleloia. Mahery zay fa manana anao. Misaotra ny afatantelan'ny fotoana tondroany Jesosy. Misaotra ny amin'ny reto mpanomponao zay tonga teto androany. Misaotra ny amin'ny connexion tsy tapaka. Misaotra ny amin'ny Facebook zay tsy tapaka. Avy aminao avokoa zany fahasoavana zany. Ade totoza somatsara ny asa fanompoana zay nataonay teto androany. Ianao ne akasitraka izany asa fanompoana zay nataonay izany. Ianao ne akasitraka ny feretatory. Ianao akasitraka ny fahafoizana avy amin'reto mpanomponao zay nijery reto. Ka ny asa zay natao androany dia oka hiakatra eo ambavorinao Jehovahandriamanitra, hoaroarona ny didikazo manitra amin'ny vilia volamena ny anjely zany dia mba hiakatra ho akasitrahanao ao an-danitra ao. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fahasoavana, misaotra ny amin'ny tolon-tsaina ny fanahy masina, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Raha toa izay ankehitriny dia mianjerinao ito manodidina anay tsirairay avy. Ianao koa ne malifity an'izay rehetra tonga teto androany dia mba valio fitiavana izy ireo Jesosy, mba valio fity ireo olona zay tonga teto nefa ny tena hoe ao ny asa mandraraha zay vao avy natao reraka, ao ny asa sy ny raharaha zay hitsena rapitso nefa tsy nasaka anazy ireo zany, tsy hoana sy tady anao hanao fifandraisana aminao. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ampanosika mba fisika Miria amin'izao fotoana izao hivavaka ao amin'ny firenena. Miria anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasteur na amin'ny fitenenana. Jesosy malalo, betsaka an'azy Jesosy ny amin'ny teny noentinao teto Jesosy malalo ny amin'ny toriteny dia araka an'izany teninao izany Jesosy dia tena hoe betsaka Jesosy ny sedra mandalo eo amin'ny fiainanay ny fahoriana iainanay nefa matoky izay Jesosy fa tsy mijery fotsiny anay ianao Jesosy fa manafaka anay amin'ny fahoriana io tahaka nataonao tamin'ny zanak'Israely. Tena hoe rehefa miara-mandeha aminao izay Jesosy dia mandresy foana na maro aza Jesosy ny fahavalo eo anoloanay. Dia androany Jesosy mivavaka ho amin'ny firenenay. Tena hoe maro ny fahoriana mianjady amin'izy ireo Jesosy malalo amin'ireo vahoaka ireo nefa azaviranao akivy azy ireo zany Jesosy malalo fa tena hoe vao maika mba hampitombo ny finoany hampitombo ny fitiavana ianao vao maika izy ireo tena hoe hiamahery ao anatin'izany miady izany satria Jesosy tena hoe fandresena be dia be, tena fandresena ngeda be no ambadika an'io Jesosy malalo. Rehefa miara-mandeha aminao izy ireo dia ianao ary hijery manokana azy ireo satria Jesosy zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Dia na misy aza Jesosy izany fahoriana izany na mafy aza Jesosy ny fiainana dia hampio izay Jesosy, hampio ny firenenay, hampio ny vahoaka malagasy Jesosy malala mba hahery mba tsy ho lavo amin'izany Jesosy fa tena hoe hitombo hatrany hahery hatrany dia voninahitra dia ho anao irery Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra mba avy Miria anatin'izay vavaka mampirehetinao zay. Andriamanitra manankiray fahasoavana any amaly fitianao dia mitombozotra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy Miria dia mitombozotra sy fahasoavana hatrany dia Jesosy amaly fity dia misaotra betsaka ihany koa ny ranabavintsika Angelina Diamant zay mitondra ny toriteny. Ranabavintsika Nambinina zay mitondra ny vavaka fanombohana dia nareo izay nizara fahatsapana dia nareo izay nanao commentaire sy traduction tamin'ny teny frantsay isorona avokoa nareo dia nareo izay tonga niaraka tamin'ilay teto koa isorona satria raha tsy teto nareo dia nahagigina rery teto izay. Raha mbola sika amin'irao lanitra Jesosy ka tany tompo venana somatsara teo isika dia raha pitso resika dia efa eo neto ka dia manapitoka izany afaka mihaino ny akiradio akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com misy ohatrany isika nadiny telo amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina. Sa mety ny tompo daholo isika rehetra. Amen.